sao anio no Toriteny farafana sanana satsonio no fotona farafavelomana kazambani salasala samanjari nenina ratsy mety malala sa fotoana mety sao. Tavakantsika toko, tavakantsika. Ombana manana Jesosy ny fisaorana izay efa vita ny namana rehetra izay amin'ny vavaka izay nasandratra teo, satria lehibe tokoa ny fitiavanao ary maritra mandrakizay tokoa ny famindramponao aminay, mbola mahatoy izao anay. Satria tsy ny herinay na ny tanjakay tokoa ny mbola mahatoy izao anay, fa ilay fitiavana sy fahasoavana avy aminao rery ihany. Misaotranao zahay ny amin'ny fotoana malalaka izay ho vita teo, efa eo ampelantananao nametrahana ny vavaka rehetra izay nasandratra tamin'ny anaranao teo Jesosy, satria Andriamanitra miheno vavaka tokoa ianao, ary ny teninao izay novakiana ihany koa, ianao no hanolokolo an'izany eo am-ponay tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hiainanay izany isan'andro, ka haritra hatramin'ny farany tokoa izahay amin'ny fonenanao, ary hatoky anao tanteraka eo amin'ny fiainanay rehetra. Misaotranao ihany koa ny amin'izao fotoana izao izay fotoana hitenenanao aminay, ampianaranao anay indray izay sitraka ao hataonay. Dia mametraka an'izao fotoana izao Jesosy, ampelantananao, voninahitra ianaranao, ary sokafo ny fonay, mba tena handraisanay ny teninao amin'ny fomba madio tokoa, ary ny fanainao masina anie no ampitoetra ny teninao anatinay, ampitombo mandrakariva ny fononay ianao, indrindra ny fahalalànay ianao bebe kokoa, ka hifikiranay aminao isan'andro isan'andro, ka raha avy any amin'ny raholanitra tokoa ianao dia hita ny fononay eo aminao. Ny anaranao Jesosy nametrahanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nosafidiana manokana ho anjarantsika amin'ity takarivo ity dia hitantsika eo amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka. Lioka toko 7:20, ny 5:5 ka hatramin'ny 7:20. Lioka toko 7:20, ny 5:5 ka hatramin'ny 7:20. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy nitondra zazakely koa ho eo amin'i Jesosy mba ho tendreny. Fa raha vao nahita izany ny mpianatra dia nandrara azy. Fa Jesosy niantso ireo ankeo aminy ka nanao hoe, avelao ny zaza anatonay ary aza rarana, fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy ny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa miteninao ny fahamarinana. Amen. Ten'Andriamanitra tsy izoviana amintsika tsirairay avy, ten'Andriamanitra anjarantsika androany etoa, fa isak'izay misy batisa ao am-piangonana dia mazana io foana no entsika, io foana no entsika amin'ny hoe nisy nitondra zazakely eo amin'ny Jesosy dia nirarahan'ny mpianatra, nefa tezitra Jesosy raha nahita an'izany dia niteny avelao ny zaza anatona ary aza rarana, fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Kanefa alohan'izay hidirantsika amin'izany ten'Andriamanitra izany dia misy fampidirana kely ihany, ka alohan'izay nitranga an'ity tantara ety dia nampianatra ny olona Jesosy. Nampianatra ny olona Jesosy ny amin'ny toetra ny olona izay mendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, manomboka any amin'ny toko 7:1 ihany ka hatramin'izao toko 7:20, 7 ka hatramin'ny 14 eo dia efa misy ny fampianarana izay ataon'i Jesosy, misy koa ny fanoharana izay nataony. Dia ohatra hoe ny fampianarana mikasika ny fandeferana sy ny finoana ary ny fanetretena
amin'ny toko 7 ka 1 ka hatramin'ny 10. Dia teo koa ny fanoharana ny amin'ilay mpitondra tena na herinangataka ny amin'ny toko 9 ka hatramin'ny 9. Ary teo koa ny amin'ny fanoharana ny amin'ny fariseho sy ny mpamoretra, io ny amin'ny resaka fanetrenteny io. Satria ilay fariseho nanandra tena teo an'Andriamanitra dia tamin'izany ny tenenan Jesosy hoe izay manandra tena no ahetry, fa izay manetry tena kosa no asandratra. Araka an'izany fampianarana izay nataon'i Jesosy izany dia hita taratra fa misy toetra maromaro izay tokony hananan'ny olona ho mendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tokony hanana fitiavana ny olona, tokony hanana finoana ihany koa, fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra, tokony hanana fanetrentena, tokony hanana fandeferana sy faharetana ihany koa. Dia tonga aritsika eto amin'ity ten'Andriamanitra izay anjarantsika ity satria fanehoana mivantana mihitsy no anehoan'i Jesosy an'ireo fampianarana izay nataon'ireo, satria ny amin'ireo zaza izay nentina nanatona azy no asehony ohatra ho an'ny olona rehetrarehetra izay nanatrika teo. Satria izy no nataon'i Jesosy hoe anoto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Nahoana ary? Nahoana ny zazakely no ataon'i Jesosy ohatra? Ina ny antony? Raha valiana tsotra sy mivantana io fanontaniana io dia tonga dia azo lazaina hoe ao amin'ny zazakely daholo ireo toetra ireo. Moa izy Jesosy manko hoe avelao ny zaza anatona fa ary azararana fa anoto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Dia amin'ny alalan'izany toetra ny zazakely zany no akatsika olon-dehibe fianarana ary fampahatsiahivana kosa ho an'ny ankizy fa manana toetra tsara tokony kolokoloina ao amin'i Jesosy izy ireo. Ohatra maromaro eo amin'ny trangam-pitaizana no entiko hanazavana ny fakana fianarana amin'ireo toetra ireo. Na ao an-tokantrano ary ianao afaka mijery an'izany eo amin'ny fitaizana ao zanakao na any amin'ny fitaizana any amin'ny asa aman-draharaha izay sahan'ny tsirairay avy ihany dia ahitana taratra an'izany. Ny voalohany raisitsika voalohany dia ny eo amin'ny fahatokiana. Io dia toetran'ny zaza io resaka fahatokiana io. Nisy fotoana tamin'ny fotoanandro ny taizany zanaky ny zokinay amin'ilay tenenako hoe ohatra no hitondrako fanazavanany amin'ilay izy dia ohatra ny ainako ilay izy. Nisy fotoana ny taizany zanaky ny zokinay, io koa moa ny zafikely voalohany dadanay dia mataiza be dia nazary mba nitaiza ohatr'izay. Dia nitaizana azy nahatsikaritra fa tiany zazakely ny atao ambony bataina ambony izany. Dia mahita ny fitaizany dadanay ilay zaza ihany koa, ny anazy indray tsy hoe ataony ambony fotsiny komsa fa atsipiny mihitsy dia mba manipy koa. Dia vao may ilay zaza faly. Hoe ahoana ary izany nefa raha ohatra ka lavo amin'izao raharaha be maratra sy ny rehetrarehetra nefa izy tsy manana tahotra na dia kely ary fa gaga hoe tena manana fahatokiana an'ilay olona fantany sahana azy ilay zaza. Matoky ianao izy izany dia tsy manana tahotra ao anatiny fa fantany ianao fa tsy hamono azy. Dia hoy izy tena manana fahatokiana be mihitsy ilay zaza. Amin'izany fa na dia efa loza mananotanina zao ary no eo alohany eo anaovanao azy dia mbola matoky ihany izy ary izy mbola mesa faly ihany manoloana an'izany. Dia nametra-panontaniana tamin'izay hoe manahoana kosa ary hoany fahatokiako an'i Jesosy, fahatokintsika an'i Jesosy mipetraka amintsika tsirairay avy izany fanontaniana izany. Manahoana ny fahatokintsika an'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ohatrany hoe mbola vao misy fitsapana kely mamaivay mipetraka amintsika dia efa mametra-panontaniana sady hoe aiza ary Jesosy fa ohatran'ny miady irery azy izany, ohatran'izaho irery miatrika an'ilay olana, ohatran'ny tsy ho vitako irery ity zavatra ity. Nefa Jesosy tsarovy fa Jesosy ny teny hoe indro izao hozy izy momba anareo ambara-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao, tao anatin'ny vavaka izany teo. Ary izy rehefa niteny an'izany dia tena tanterahany izany. Dia izany no angatahany Jesosy amintsika hoe hanana fahatokiana azy fa na dia misy aza ny fitsapana mamaivay eo amin'ny fiainantsika
mety ohatra hoe tsy arak'izay eritreretintsika foana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Mety ohatra hoe tsisy zavatra mety mihitsy izay natao tandroany ohatra, kanefa matoa izany mitranga lalam-piainana anankiray hitondran'i Jesosy antsika tsirairay avy hametraka ny fiainantsika eo aminy, satria ao amin'irery ihany ananantsika fanantenana ny amin'izao fiainana izao, ary indrindra ny amin'ny ho any aparany. Fianarana faharoa dia ny amin'ny finoana, dia mbola tantaram-piainana anankiray ihany koa no hoentiko amintsika. Mety efa samy naheno an'ity tantara ity daholo tsika tsirairay avy, fa mety ho samy hafa fotsiny version-any, fa nefa ny lesona tsoahana avy amin'ilay tantara dia mitovy ihany. Izao ilay tantara. Nisy tokantrano anankiray, dia ao anatin'io tokantrano io izany misy iray aman-dreny dia misy zaza anankiray. Dia ampianarina ilay zaza isaky ny sakafo, ampianarina hivavaka hoe Jesosy io tahio ny sakafonay. Izay izany ny vavaka nampianarina ilay ankizy, ary nazavaina taminy hoe io vavaka io rehefa atao dia henoiny Jesosy ny vavaka atao, dia henoiny ary valiany. Izay izany, sady izay koa nampianarina azy ho fifandraisana amin'Andriamanitra, hoe amin'ny alalan'ny vavaka dia mifandray amin'Andriamanitra. Dia izay izany no fantatry ilay zaza. Efa zaza efa lehibe io zaza io, efa afaka mandeha irery, milalao miaraka amin'ny namany, dia indray andro izy nilalao miaraka tamin'ny namany tany izy rehetra. Dia rehefa hariva dia handeha hody. Dia handeha hody iny nandeha irery, somary lalana kely no nandehanany. Tonga teo amin'ilay lalana izy iny tampoka avy any, misy omby avy any manitsy anazy todo roa izany, omby. Dia inona ny réflexen'ilay zaza? Hiresaka amin'Andriamanitra iny. Hivavaka izy izany, nefa inona ihany ny vavaka hainy atao? Hozy izy hoe Jesosy io tahio ny sakafonay. Manoloana an'ilay omby izy amin'io, tahio ny sakafonay. Fa zavatra nahagaga, rehefa akaiky an'ilay zaza ilay omby dia nivily lalana. Nivily lalana ilay omby. Izany hoe akatsika fampianarana hoe izany ny finoana ao anatin'ny zaza, satria nampiorenina tao anatiny izany hoe rehefa mivavaka dia henoiny Jesosy ary mamaly vavaka Jesosy. Izay izy io, araka ny teny voalaza tao amin'ny Jakoba teo angambany izy iny, hoe Elia dia olombelona tahaka antsika ihany, kanefa izy mba tsy hilatsahan'ny ranorana tamin'ny tany dia tsy latsaka tokoa ilay ranorana nandritra ny 3 taona fiainam-bolana. Dia nahery mivavaka indray izy tao aorian'izay hoe mba hilatsaka ny ranorana, latsaka tokoa ilay ranorana. Fa vavaka atao amin'ny finoana. Ohatran'ilay an'ilay zaza kely teto, tsy dia ilay teny navoaka loatra ny zava-dehibe hoe tahio sakafonay, satria omby ihany moa ve eo dia tahio sakafonay, izay ny sakafo ilay omby, fa tsy amin'io fotoana io. Kanefa mino izy fa ho vonjen'i Jesosy amin'ny tranga miseho tout de suite. Dia tena voavonjy tokoa izy tamin'izany. Ny fanontaniana mipetraka ihany koa dia hoe manahoana ny finoantsika an'i Jesosy eo amin'ny fiainana? Manahoana ny finoantsika azy? Indray antsika mangataka zavatra amin'i Jesosy ka tsy mivaly eo no eo ilay zavatra. Araka ny efa fampianaran'ny ray aman-drenitsika moa hoe misy karazany telo ny valim-bavaka, ny tsia, ny heny, ary ny hoe miandry kely. Dia tratran'ilay hoe miandry kely iny tsika dia ohatra ny mila kivy mba mangataka zavatra anankiray hoe Jesosy mba mangataka an'izao aminao, raha sitraponao dia tanterao. Fa tsy mivaly ilay izy eo no eo dia kivy, sady ohatran'ny ketraka be izany miandry an'ilay valiny. Saingy tsarovy, fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao misy teny hoe ny sofiko ozy izy tsy lalindalovana fa mahare, ary ny tanako tsy fohy fa mahavonjy. Fa ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika ny ananantsika finoana azy, ary ny ananantsika fatokisana azy tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Tsy hoe matoky an'Andriamanitra amin'ny ampahany, fa amin'ny fiainana rehetrarehetra mihitsy, fa izy no miahy antsika. Araka ny teny voalaza teo ihany hoe indro izao momba anareo ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Andriamanitra tsy mba
mandainga zany araka ny teny teo ihany fa rehefa miteny izy dia tanterahany eo amin'ny fiainanao zany ka manana finoana manana fahatokiana fa rehefa mangataka ianao dia ataovy tahaka ny efa nahazo sahady izy ny ten'Andriamanitra. Betsaka ny ohatra azo alaina avy ao anatin'io baiboly io mikasika an'izany finoana zany. Eo zao mikasika ny Abrahama izay lazainy ten'Andriamanitra hoe rainy nino satria nino an'Andriamanitra izy dia isaina ho fahamarinana zany. Eo koa ny amin'ny mikasika an'ilay vehivavy ny Kananita nangataka tamin'i Jesosy ny hanasitranana ny zanany vavy. Eny fa na dia efa nohariny Jesosy tahaka ny amboa kely aza dia mbola nanetry tena ihany satria miandrandra n'io resaka io fanasitranana ny zanany vavy. Jesosy aza ny vavy mihitsy tamin'izay hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tonga avy aminao za araka izay ny fonao. Zany ny zavatra takian'i Jesosy amintsika ny hananantsika finoana azy tanteraka. Ny fahatelo izay akatsika fampianarana dia ny amin'ny fitiavana izay ao amin'ny ankizy. Io fitiavana io somary hafa kely ny jerentsika azy. Eo misy fomba filaza zay hoe adin'ankizy. Adin'ankizy izy moa tsy mahafantatra an'izany hoe adin'ankizy zany. Kanefa na tonga n'io fitenenana io hoe adin'ankizy io dia ny amin'ilay fitiavana ao anatin'ny ankizy hifankatiavana izay manapakalalina ka na dia hoe misy ady aza dia tsy miovy io fitiavana ao anatin'ny zareo io fifandraisana eo amin'ny zareo io. Fa rehefa tapitra ilay ady dia miverina voalohany indray, miverina ohatran'ny teo ihany ilay fifankatiavana zareo. Ary io ady io aza tsy maharitra io, izay ilay hoe adin'ankizy. Miady ry zareo androany raha pitso izy hitanao miara-milalao eny indray dia miara-mifampisakambina eny dia mpinamana ohatran'ny omaly ihany, ohatran'izay foana ilay. Fa indraindray aza ny ray aman-dren'ilay mahita an'ilay zaza miady indray lasa miady ihany koa satria hoe ny zanako niadiva ny zanakao izay rehetrarehetra dia miditra ao anatin'ilay adin'ankizy ilay ray aman-dreny dia lasa ilay ray aman-dreny indray miady. Nefa ilay ray aman-dreny tsy mahavita makatahaka ilay fitiavana ao anatin'ilay ankizy. Dia sahirana avy eo satria ry zareo efa niady iny mahita indray ilay zanany rapitso mifankatia indray miara-milalao dia sahirana avy eo. Dia io no tokony hananantsika io, ilay fitiavana maharitra, hifankatiavana amin'ny olona rehetrarehetra. Io moa ny tenenin'i Jesosy hoe zany no iankinany ny didy rehetrarehetra amin'ny didy folo. Anankiroa ihany resaka didim-pitiavana ilay izy. Voalohany dia hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitrao, ary ny anankiray faharoa dia hoe tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao. Sarotra zany, sarotra zany. Kanefa mianatra mandrakariva tsika. Za amin'ny alalan'izany trangam-piainana eo amin'ny ankizy zany dia efa mianatra tsika hoe mila manana an'ilay fitiavana. Na ny tenin'i Jesosy arany hoe miteny hoe tiavana dia ny fahavalonareo azy ary manaova soa amin'izay mankala anareo. Dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia hozy izy ny any amin'ny Romanina toko 12:17 hoe raha azo atao dia atao izay havanana amin'ny olona rehetrarehetra. Aza manangana fahavalonao eto an-tany fa ny fahavalontsika raha ihany dia ny devoly, izay ihany. Ka sao dia mieritreritra hoe raha ihany na fahavaloko na hoe ohatra izao. Tsy izany ilay izy. Fa ataovy izay havanana amin'ny olona rehetrarehetra. Tandremo sao dia tia moa tenen'ny olona foana ilay hoe indraindray ohatra hoe mahavoaka vava mihitsy ny sasany hoe raha izay nataonao anahy izay tena tsy ho adiniko mihitsy zany hoe izy zany tsy hamela heloka mihitsy. Dia tsarovy fa tsy ao anatinao ilay fitiavana amin'izay fotoana izay. Fa araka ny teny vakiana teo dia hoe aoka mba samy hifamela antsika rehetrarehetra tahaka an'izay namelan'i Jesosy Kristy tompony nifao tamintsika. Ny fahaefatra farany be dia be ny zavatra azo raisina ao anatin'io toetran'ny ankizy io
fa noho ny fotoana dia ferantsika eo amin'ny fahaefatra io ilay izy dia ny amin'ny faharetana, ny amin'ny faharetana. Mbola tranga ao anatin'ny tokantrano ihany no hitondrako anazy. Misy fotoana ny ankizy rehefa mangataka zavatra amin'ny ray aman-dreniny dia ahitana taratra ny resaka faharetana io. Na dia efa mahazo valiny zao aza hoe tsy izany ilay izy dia mbola mangataka an'iny ihany izy. Jereo anie ohatra hoe mangataka amin'ny ray aman-dreny zao ilay zaza hoe aty moa ilay izy ohatra hoe resaka ohatra hoe lalao telefona na ohatra hoe resaka lalao jeu vidéo na hijery télé na ohatr'izany. Fa rehefa any Madagasikara izy matetika resaka ohatra hoe andeha hilalao hivoaka ny trano hilalao miaraka amin'ny namany, mangataka an'izay amin'ny ray aman-dreny izy ohatra zao dia mahazo valiny tsy fotoanan'izany zao dia mijanona aloha izy tsy manao zavatra hafa fa rehefa avy eo iny miverina eo ihany mangataka an'iny koa zao ohatran'ny hoe minegosy zany izy mangataka manana ny faharetana io izy angataka aminao na dia mbola omenao valiny ray aman-dreny koa ary izy hoe tsy zany dia manao zavatra hafa zao na hoe mbola tsy fotoana zao fa rehefa manaraka dia mbola mangataka eo ihany. Io ilay faharetana, io ilay faharetana dia araka an'ilay lazaintsika tany am-piandohanany amin'ny mpitondra tena naherinangataka tamin'ny mpitsara tsy marina ka na dia ilay mpitsara tsy marina tsy matahotra an'Andriamanitra sady tsy mena maso olona aza noho ilay faharetan'ilay mpitondra tena nangataka taminy mba hanomezany rariny azy dia nanome rariny ihany ny hafarany satria leo izy hoe ty anelingelina eto foana isanandro isanandro fa omeko rariny ihany noho ilay faharetana tao anatiny nahazoany izay. Dia io ilay tenen'i Jesosy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka. Mila manana faharetana. Izay moa ilay tenen'Andriamanitra hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Ka tsarovy ary fa n'inona zavatra mitranga amin'ny fiainanao eto amin'ity izao tontolo izao ity dia Jesosy eo foana izy. Eo foana izy. Mitaky an'ireo toetra ireo ao aminao izy. Mitaky an'ireo izy. Hanananao an'ireo toetra ireo mba ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra tokoa ianao. Dia sarotra ny fanatanterahana an'ireo nefa Jesosy efa mampanantena anao fa tsy hamelanao rery izy. Jereo ny toy ny tantara any amin'ny filazantsara sasany tsy amin'ity filazantsara anjarantsika ity fa nitoyin'io dia ozy izy ny tantara hoe nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nisotrano azy hoe nitrotro an'ilay zaza mihitsy izany Jesosy dia nametra tanana taminy dia nisotrano azy. Zavatra tsara ny izany. Zavatra tsara izany. Teny fikasana marobe no efa nomeny Jesosy atsika teo amin'ny fiainantsika. Ary araka ny vavaka teo, iza moa no mbola afaka ny teny hoe za dia tena tsy mahatsapa an'izany fitahian'Andriamanitra ny amiko mihitsy. Fa samy efa mahatsapa an'izany daholo tsika tsirairay avy. Ary io teny fikasana io dia tenen'i Jesosy hoe tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra fa tanteraka eo amin'ny fiainanao izany. Dia ozy izy ny tompo aminao amin'ny teny hariva ity hoe tsy efa nandidy ianao va aho koa mahay reza sy matanjah aza matahotra na mivady-po fa momba anao Jehovahandriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Ka n'aiza alehanao n'inona zavatra ataonao dia manikehan'Andriamanitra mandrakariva ho kapiten'ny fiainanao, hitaridarananao mandrakariva eo amin'ny fiainanao. Aza mivily amin'ny ankaviana amin'ny ankavanana fa zoro ny lalana izay efa nisoritan'Andriamanitra eo alohanao halehanao fa lalana mitarika anao mandrakariva ho amin'ny fiadanana izany, hanananao fiainana mandrakizay dia ny eto an-tany. Izay ilay hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Izany hoe ao anatsika tsirairay avy ny fanjakan'Andriamanitra izany. Dia amin'ny alalan'izany fiainantsika ny fanjakan'Andriamanitra ao anatsika izany no mahatonga antsika ho vavolombelona hita maso sady ho filazantsara mivelatra ho vakian'ny olona rehetra ho voninahitr'Andriamanitra. Ary ny faran'izany rehetrarehetra izany dia any an-danitra. Satria izay ilay fampanantenana nomen'i Jesosy hoe izay toerany ny toerantsika ihany koa. Mahay reza ary
mahay reza sy mahatanjara eo amin'ny fiainanao manontolo fa dia hombanao ambarabatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mbola iray vavaka tsika. Mbola velom-pisaorana anao ny fonay ry Jesosy Kristy Tomponay, ny amin'izany teninao izay manome fampanantenana anay izany, mampahery anay mandrakariva ianao fa hitrotro anay ary hombanay isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainanay. Arovy amin'ny ratsy rehetra ray Tompo, ary ampianaro mandrakariva ihany koa mba hanana ilay fitiavana avy aminao, hitiavanay ny manodidina anay tahaka ny tenanay. Ka mba ho tonga ao aminao tokoa zahay rehefa tonga eny amin'ny raha olo-lanitra ianao. Dia toy izan'izao fotoana izao dia mbola hakinina feno am-pelantananao seho ny voninahitra ao irery ihany. Ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no angatana azy mivavaka izany. Saotra Jesosy io. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra koa izay nitondra tenin'Andriamanitra tamintsika teo, izay teny mafonja tokoa ka ho vatifatika ny anatin'ny fontsika tsirairay azy, ary voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany ny teny izay nitoriana teto.